ho aminareo rehetra nie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ry havana malala, ny lohahevitra izay nofidin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mandritra ity volana ity dia ny hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Mitsangana ary koa andeha isika isaotra sy hideran'Andriamanitra ary hamaky ny Salamo fa 7:20. Iara hitsangana isika. Salamo fa 7:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina no horedontsika ho fiderana an'Andriamanitra. Jehova ny fahazavako sy famonjena ahy, iza no atahorana? Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Raha manatona ahy hinanahy ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafinahiko, dia izy ihany no tavitohina kalavo. Na dia misy antokony mitovy ady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miatramiko aza, dia atoky any aho. Zavatra iray olona angatahako tamin'i Jehova, izany no tadiaviko, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempolony. Fanafinahy ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, hampiery ahy amin'ny fierena ao an-dainy izy, hanandratrahy eo ambony vatolampy izy. Koa dia hisandratra ambony fahavaloko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra hiobiana ho ao an-dainy aho, hihira sy hankalaza ny Jehova aho. Amen. Baraka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, midera manome voninahitra ny anaranao izahay, fa Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra famindrapo, manavao ny famindrapo nao aminay isan'andro isamaraina. Indreto izay Tompo, tonga eto amin'ity tranonao ity, hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ny anaranao masina, hiaino ny teninao, hiaino ny sitraky ny fonao, koa avia fanahy masina, midina eto aminay, monena eto aminay, henony atakay, ny teninao teny fiainana no hoaninay ary dia afantaranay izay sitraky ny fonao rehetra. Koa atreo izao fiaonana masina izao Tompo, miteza ho eto aminay, dia andera ny laza ny voninahitra atolotra ianao Andriamanitra ray, Jesosy zanaka fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana ny tenin'Andriamanitra manambara ny sitrapony
amintsika. Fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa hoy izao: mandehana araka ny fanahy dia tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo. Fa isika tsy mba namana izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lanjeo, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Hira 5:3 ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa andeha hanatona ny tompo sy aiky ny fahotantsika eo anatrehany, hivavaka isika. Ry Andriamanitra masina, Andriamanitra fitiavana ianao, efa nandidy anay hifankaty, hitiny namanay tahaka ny tenanay, hiroso amin'ny finoana, indrisy anefa tompo, fa tsy tanteraka izany. Nanota teo anatrehanao izahay, nanao izay tsy marina tamin'ny namanay izahay, tsy nanaraka ny didinao izahay. Ko mangataka aminao izay ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, ilay efa maty teo amin'ny hazo fijaliana ka nandatsaka ny rano ny fanavotana anay. Raiso tompo ny fifonanay, raiso ny atakay, nisaotra fanay masina izay manavao anay ary koa mamerina anay hahafantatra anao, ka dia raiso ny fony ny tsirairay avy tompo izay mibebaka eo anatrehanao. Dia ao aminao Jesosy Kristy no mitondranay izany fifonana sy fibebahana izany, ary isaoranay anao tompo, fa amin'ny fahasoavana sy famindrampoko no andraisanao ny atakay. Amen. Hira 5:9 adiny voalohany sy faharoa. Oh
raiso ampitiavana sy ampanantenana eo ampitsanganana ny teny famelam-keloka omeny tompo atsika. Satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehova raha nandre izay nolazaiko ny amin'izao anjo ity tanàna sy ny mponina eto, dia niandravana azy sy ny atongava ny fanozonana, ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao, dia izao kosa efa nihainy hoy Jehova. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niaotsy ny anaranao aho, ianao. Izao dia izao ihany no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy hitsarovako ny fahotanao. Sambatra ny olona izay voavelany eny sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsisy ny Jehova eloka, ary tsy misy fitoka ny fanahy. Amen. Ry havana, aokisika hiaraka hanaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Milo an'Andriamanitra Kristy mpanao lanitra sy ny tany, ary milo Jesosy Kristy zanaka hitokana tontsika izay tontolona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijara namana Pôntsy Pilato, nondona tamin'ny hazo Jalima, matika nalevina, midina tamin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsi-taona, avy amin'ny haviny tsara mivela sy maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana olona masina, ny famelam-keloka, hijerana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny hira firana faharoa amby efapolo sy eninjato ny andiny faharoa. dia fifaliana lehibe ho antsika ny manatanteraka izao fanolorany zaza atao amin'ny tiraka 20 oktobra 2022 dia ny fanolorana ny zaza rabe zanahary andeha manjaka Tiahy Samser zanaka rabe zanahary Zomanjaka sy Samser Sanda Jeni teraka tamin'ny 13 février 2022 tao amin'ny pavillon Saint-Fleur zanapahatra Karmely. Koa dia fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana ray manontolo izy telo mianaka miara-mivavaka aminareo
dia mianaka amin'izao nanomezan'andriamanitra nareo anira bezanaryandriamanizaka sy asa misaira izao fotodehibe eo amin'ny tantarany fiainam-pianakaviany zany ka dia mitompany ampahirenareo mbola ho tanterahana fotoana manaraka araka izay fanapahanareo moa ny fanorana zaza ho an'ny sakramentan'ny batisy vavakisika raha io asehonao aminay ny antronao araisinao ny zanakay atsanganao anao zanak'andriamanitro mba ireo ny atakay totronao ny zanakay tao ny mpamombonao rehefa nahamasonao mitoera aminay ino hoe ny zanakay ampianaro azavao ry Jehovah zay ray nefa teny dia ny ray zanaka fanako mba taino zanakay dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo ary dia amiandry ianareo zay ny fanatanterahana batisa ho an'ny tsy asa misaira amin'ity volana oktobra itsimo ny roa hevitra mpanjina eo amin'ny sahany FCKM dia hoe ny losoa amin'ny finoana lalina koa satria ny foana ny finoana raha tsy misy asa dia ireto ny asa aroso amintsika ny asa no mariny tompo hijoroantsika fahafombelona ity amin'izao tontolo izao amin'ity volana oktobra itsimo fiantsona fivoriana ho an'ny fiandreketana ny ara-panahy ny fiandreketana ny ara-panahy dia hivory ny zoma 30 oktobra amin'ny 20 ora ao amin'ny akany Andriamanjato efitrano Raitreny ilazana ny mpanetaparitra mba hanolotra ny fandaharan'asa 2024 ao amin'ny fiandreketana ny ara-panahy alohan'ny faran'ny volana oktobra Ansora hivory ny komity fifidianana ny sabotsy 17 oktobra amin'ny 9 ora ao amin'ny akany Andriamanjato. Torak'izany ihany koa dia ansona hivory ny korala maitso milaly Ambotantely hanatanteraka ny Assemblée Générale ny sabotsy 17 oktobra amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 10 ora ariva ao amin'ny akany Andriamanjato. Samy mitondra sakafo. Ansona ny mpikambana ZFRK zanaky ny fikambana ray aman-dreny kristianina zany sy ireo maniry hiditra ao amin'ny sampana mba hivory amin'ny alahady 17 oktobra amin'ny 2 sy sasany tolakandro ao amin'ny akany Andriamanjato Richard efitra Ravely hisy fizarana fitaovam-pianarana sy kashbosy reto kosa dia taratasy fisaorana voaray avy tamin'ny fianakavian'ny Tokla Razafindrafatra René Girard raha misy sotenan'ny fianakaviana tompo dia ianakaviana mba haritsana ny vadiny ny zanany ny zafiny ny praitapo aminy ary ny fianakaviana manontolo dia manolotra ny fisaorana feno ny fiangonana FCKM Ambotantely ny mpitandrina amin'ny vady ny birao-piangonana ny loholona sy ny diakonina ary ny zanaparitra berger tamin'ny fitodotodonareo ary ny fampahirezana ao amin'ny tompo Jesoa no ny nala samy hava-malalanay Razafindrafatra René Girard ny alatsinainy 20 septambra lasa teo. Andriamanitra manakarepasoavana no hampitoetra ny fitiavana sy ny fiadanana aminareo rehetra. Ny fianakaviana dia namena fararakitra amin'ny anaran'ny Tokla. Satria tompo afaka mipetraka ianareo. Mbola taratasy fisaorana ihany koa avy amin'ny fianakavian'ny Randriamiadana Anatole. Raha misy solitena dia iankaviana izy sanana. Ho aminareo lalandavany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho an'ny mpitandrina amin'ny vady, birao-piangonana,
ny filodi ny sampana fifoazana ary ny fiangonana manontolo sy ny zanaparitra gosena ny fianakaviana manontolo solotena Andraminosoa Andrianaina mivady sy ny zanaka manjafina dia manolotra ny fisaorana feno ho anareo rehetra tamin'ny nahalasany iray tampo Randriamiadana Anatole. Andriamanitra ny amin'ny hery sy tanjaka ho anareo tamin'ny famotroananareo sy fampahirezana ny fianakaviana. Misaotra indrindra Tompo dia samy mitahiny Tompo isika rehetra. Misaotra Tompo. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganantena ny maty ary ny fiainany mandrakizay ny ampandrenesanay ny fodimandry ny reny malalanay razafinandrasana veroanta ny zoma 9 oktobra rehefa ny vahiny 7 taona teto an-tany hoy ny vadiny ravony zatovo ny vohary ny zanany ravony zatovo ny haja sy ravolombato tantely mianaday avy ny iray tampo aminy rasoanandrasana soavina sy razafy mananso lala Arthur mianaday avy. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny tranony ao Ambatofotsy sy Avaradrano ny alatsinainy 20 oktobra amin'ny 10 ora sasany ary entina anezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FCKM Ambatofotsy Avaradrano mialohan'ny hametrahana azy ao amin'ny fahasandrazany ao Faly Manjaka talata voalohanitra. Efa niady tsara ao na hatanteraka ny fiasakazahako ao ny tahiry ny finoako ao. Fiantsoana fanambadiana. Izao no fiantsoana voalohany. Dia hitako ilay tsy mifanariko ry malala aoka hifankatsy isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Tononkirany Solomona 3:7 sy Jaona voalohany 4:7. Ramatoa Zanamandimby Louise, Andriamatora Zafinarivo Denis sy Ramatoa Wilson Monique Andanina, Ramatoa Zanajao Miriam, Andriamatora Milson Andriamiara Soa, Patrice sy Ramatoa Hersoany Nombana Veroanta Lalao Ankilany dia fary mampandre sy manasa antsika hanotrina ny fanamasinana ny fanambadiany zafy zanany Razafinarivo ny Ansa Andrianiny sy Ramilson Narindra Andrianiny izay ho tanterahina ny Sabotsy 30 oktobra amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny FJKM Ambohitantily. Ialana tsiny ry havana fa ilay fiantsoana fivoriana Assemblée Générale nolazaina hoe korala maintso milaly teo dia any korala Ambohitantely fa tsy korala maintso milaly. Korala Ambohitantely izany dia anatanteraka ny Assemblée Générale ny Sabotsy 17 oktobra. Dia izay ny raharaha voaray izao maraina izao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iroso amin'ny fanatitra isika ry havana koa ny hira fa 2:30 ataontsika ny rakitra voalohany sy ny rakitra faharoa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahana totsika. Hitsangana isika efa natanterahana izany. Thank you.
fanatitra. Ry Andriamanitra tompony arenao, anao Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, anao ny vola sy ny harena, atolotra ianao tompo izay nomenao anay, raiso izany mba ankasitrao hoentina mampandroso ny fanjakanao. Raiso tompo ny fonay, ny tenanay, ny fanahinay, atolotra eo anao ko fanatitra velona masina sitrakao Andriamanitra, dia fanompopanay izany, koa dia isaotra anao izahay, satria omenao anjara fanompona amin'ny alalan'izao fanatitra izao, dia akasitrao ireo Jesosy fa entinay ampandrosoana ny fanjakanao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy manoloranay sy anaovanay vavakay. Amen. Petraka isika. Ny hira 590 ny andimy voalohany sy faharoa no ataontsika ary miroso ho amin'ny famakiana ny teny soratra masina sy ny toritenytsika rehefa izany. Hamaky ny teny soratra masina isika ry havana, sokafy ny baibolitsika ao amin'ny testamenta taloha, Samuela voalohany toko 7:20. Samuela voalohany toko 7:20, andiny 2:20 ka hatramin'ny 1:50. Aorian'izay dia ny Korinthiana voalohany toko 4:40, andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary faranana amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 7:20, andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Mialoha ny amakiana ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay, sotranao zahay fa nomenao izao fotoana izao hifandraisanay aminao. Misaotra tompo fa tianay ianao dia miteny aminay isan'andro, miteny aminay ny sitraponao. Nadikanao tamin'ny tenindrazanay ny sitraponao dia afaka mahazo anjara fitahina avy aminao izahay, dia afaka mahazo ny famonjena mandrakizay izahay. Raha hamaky ny teny izahay tompo dia ampangina izay eritreritra rehetra sy avy aminao, fa mba hifantoka tanteraka amin'izany teninao izany izahay. Ary ny mpanomponao izay nambarany teny dia ianao no anendry ny lelany,
ka tsy ilazany afa-tsy ny sitraponao sy ny fahamarinanao. Ary izay miainy kosa dia ataovy tanolonaka mahavokatra ka andray izany teny izany, anaparika izany teny izany amin'ny manodidina anay, antonga anay ho fahazavana sy fitahina ho azy ireo ihany koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Salamo voalohany, Samoela voalohany, toko 17, andininy 2:20 ka hatramin'ny 1:50. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy, dia nianjonanjona taminy fa tanory sady mena volo no tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida: alika nga aho no hatoy ny alahy am'tiliny. Ary nanozona an'i Davida tamin'ireo andriamanina ilay Filistina sady nanao tamin'i Davida hoe: avia ty amiko dia homeko ny volo manidina sy ny bibidiny no finelahy. Fa hoy kosa Davida tamin'ny Filistina: ianao manantonahy amin'ny sabatra sy ny lefiny ary ny lefim-poy, fa izao kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah, tompony maro, andriamanitry ny miaramila Israely, izay efa nohaikainao. Anio no hanolona Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny volo manidina sy ny bibidi ny faty ny miaramila ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefiny no anjeny Jehovah, fa any Jehovah ny ady, ary hanolotra anareo ho eo an-tananay izy. Ary noho miainga ilay Filistina ka nanantona hisenan'i Davida, dia nandroso fainga an'i Davida ka niazakazaka ho eo amin'ny lahara miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao an-kitapo ny tanany. Natsofoka Davida tao an-kitapo ny tananay ka naka vato tao izy, ka dia nalefany tamin'ny antsampady ka nahavola Filistina tamin'ny handriny, ary nilentsika tamin'ny handriny ny vato, dia potraka ny akoka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vato n'antsampady, ka namely ilay Filistina izy ka nahavatsy azy. Ary tsy misy sabatra teny an-tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina, dia nalainy ny sabatra io ka notsoahany tamin'ny tranony, dia namonoany azy sy nanapahany ny lohany. Ary noho ny hitan'ny Filistina fa maty ilay lehilahy malerina, dia vaky nandositra izy. Miambela ianareo tomoera tsara amin'ny finoana. Aoka hitomban-dà, mahirezy, izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy fa voalombokatry Akaiazy izy, sady efa nanolo-tena ho amin'ny fanompona sy olona masina. Dia mangataka aminareo ry rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo. Faly aho noho ny fiavian'i Stefanasy sy Fortonato ary Akaiko, fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo. Fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, ka mba ekeo ny tahaka ireny. Eo am-pitsanganana no hitsenantsika ny vaovao mahafaly araka ny Luka 17:1 ka hatramin'ny 5. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany: tsy maintsy ho avy ny fahatan fitohinana, nefa loza an'izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny vozony ka atsipany an-dranomasina izy, toy izay hahatafotohiny na dia ny anankiray amin'ireo madinik'ireo azy. Mitandrema ianareo fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia manelà ny helony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy,
ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka ao dia mamelany elony. Ary koa ny apôstôly tamin'ny tompo ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny tompo, raha manana finoana dia ohatry ny voatsinapy iray azy ianareo dia azonareo lazaina amin'ny voaroy azo io hoe miongota ary aoka ambolena ao anatin'ny ranomasina dia hanaiky anareo izy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Firana Ray Sonjato ny andiny fahatelo. Vavatsika ry havana, ry Andriamanitra ranay eo, eny isaoranay ianao, eny isaoranay iram-po, noho ny mbola nanomezanao anay fotoana, andrenesana ny teninao, ny teninao izay voatika amin'ny fitenin-drazanay, dia manambara fa manana anjara fiteo anatrianao izay malagasy. Tompo, dia tsy handalo aminay malagasy fotsiny ihany anesany teninao izany, fa mba ho tafalatsaka ty amponay noho ny asa mifananao masina, ka hamelona ny fanantenanay, hamelona ny fonay, mba hahatonga anay mpandray anjara amin'ny fanaparitahana vaovao mahafalinao Jesosy Kristy eny amin'ny famonjena ny olombelona rehetra. Dia mitenena araka ny fombanao Tompo vavonikiananao zahay. Amen. Ry havana malala ny tompo dia mbola ho amintsika ritany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika amin'ity alahady fahavelombe folo manaraka ny Trinité ity, izay alahady natokana ho an'ny radio protestante FFPM, dia ny teny ao amin'ny Samuel voalohany toko faha-17, Samuel voalohany toko faha-17 ka ny andininy fahaenina amin'ny 9. Misy teny tahaka izao ry havana malala: mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra ny Israely. Mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra ny Israely. Izany teny izany ry havana dia tenin'ny Davida rehefa nifanandrina amin'ny Goliaty izy. Tenin'ny Davida teneny tamin'ny Goliaty fa teny ho an'ny rehetrarehetra ho amintsika koa hoe rehefa avy miady amin'ny Goliaty izy dia mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra ny Israely. Ny fandresen'ny Davida any Goliaty dia fampahafantarana ny tany rehetra ny fisian'Andriamanitra velona sy mahery eo anivon'ny Israely. Ny perikopa io vao nivakiana tamintsika moa zany dia mitantara any Davida nifanandrina amin'ny Goliaty. Tantara efa haintsika tsara, ary tantara an'izao ary roa arivo taona lasa zany raha malala. Nifanandriny ireo Davida solon-tenan'Israely
I Goliata soltenan'ny Filistina. Raha tombatomban'ny amin'ny olombelona aloha dia mazava fa horesin'ny Goliata io, satria Goliata dia lehilahy vaventy efa misy 3 metatra ary ambara fa mpiady hatrizay niainan'izy ozy Saoly professionnel. Etsekilany ray Davida atsony Saoly mpanjaka hoe zaza lenao e, ambara fa tanora mpiandro onzy zany moasany izany no mifampitany kanefa sa arakan'izay fiheveran'ny olombelona ny vokatry ny fifandonana fa lavon'ny Davida Goliata tamin'ny alalan'ny nandefasany vato tamin'ny atsamotady ka nahavoan'ny andron'ny Goliata. Nalain'ny Davida ny sabany ary notapahany lohany, vokatry nitsoka avokoa ny miaramila Filistina, nandresy ny Israely, mahery ny Andriamanitra ny Israely, velona ny Andriamanitra ny Israely, manan'Andriamanitra ny Israely. Ravana malalo amin'ny tompo, mila ho fantatry ny tany rehetra zany. Fa maninona ny mila ho fantatry ny tany rehetra zany? Ny tany rehetra tamin'izany ange ny Israely ange tamin'izany petraka niditra tao amin'ny tany Kanany. Ny zava-misy tamin'izany ange ka Israely tao anatin'ny vanim-potoana elanelan'ny fitondran'ny mpitsara. Tanareo alohan'io zao mpitsaranao sy amin'ny fitondram-panjaka. Ary ny zavatra miseho tamin'ny Israely dia zao mpitsara. Ny fiainan'ny Israely dia miankina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Rehefa matoky an'Andriamanitra tsara izy, namina ny fiainana. Rehefa miataka amin'Andriamanitra izy dia tonga daholo ireo firenena manodidina azy ireo, zala azy viravirainy ireo firenena manodidina azy ireo izy, satria miala taminy Andriamanitra dia mitaraina izy. Dia rehefa mitaraina izy dia en'Andriamanitra amin'ny fitarainany dia mandefa mpitsara indray Andriamanitra hamonjy azy amin'izany fahoriana izany. Fa misy fanehoana-ponina anankiray tena mba tsy nentina nataon'ny zanak'Israely ao amin'ny tantara io any tamin'ny angatahany mpanjaka. Nangataka mpanjaka izy dia gagabe Samuel, mahiny ty angataka mpanjaka, nefa rehefa manana mpanjaka ny zanak'Israely, izy amin'ny mpanjakany Jehova mpanjakan'ny Israely, sahy tsy hita maso. Fa zay ny fahalementsika olombelona izay, mba ho mpanjaka izay mba hitovy amin'iretsy firenena manodidina anay rehetra. Ny adino ny zanak'Israely nefa dia zao, izy dia firenena masina, firenena voatokana, ary mahavoatokana sy mahamasina azy satria mivikitra amin'ny Andriamanitra izy. Fa raha vao tsy manaraka an'izay didin'Andriamanitra zay dia varilavo mitovy amin'ireo firenena manodidina azy zay mpanompo sampy ireo daholo. Izany ny fahalemen'ny olombelona izany. Dia lasa dia hoy izy Andriamanitra tamin'izao, omeo azy any fa mahafantatry fa tsy mino azy. Vokatry izay zavatra izay dia nalemy, dia viravirain'ny Filistina, zay no natonga ny fanatrika amin'izay tonga amin'ny Filistina hoe ady aminareo zay. Tamin'izay nefa nampisehoan'Andriamanitra araky ny tantara rehefa malala ny fandresena tamin'ny fomba mahagaga nataon'Andriamanitra. Fa fandresena mahagaga satria mpiandro tanora ve dia andresy miaramila goavambe, mpiady hatrizay zavatra mahagaga zany manaitra amin'ny fiarahamonina rehetra manodidina zany. Ary ny Israely koa tamin'izany fotoan'izany dia firenena malaza ho madinika, ho tena madinika, ho tena malemy. Kanefa dia navy ny Andriamanitra ny Israely ihany ity firenena tao Filistina ity. Vetivety Daniely izany teo anivon'ireo firenena manodidina ny Israely, dia nireo firenena mpanompo sampy zany rehefa malala. Fa zavatra mazava ny kendena amin'izany rehefa malala. Rehefa resy ny Andriamanitra ao dia malemy, ary ny Andriamanitra ny Israely, ny Andriamanitra velona sy mahery. Ary ny dikana Israely dia hoe Andriamanitra mahery, zany ny dikany arabakiteny.
ry havana malala miteraka tahotra ho an'ireo firenena manodidina zany mahatonga amin'ny firenena manodidina manontany-tena hoe sao dia tokony anaraka an'izany Andriamanitra zany lasa fahazavana ny zanak'Israely ry hava malala zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra miavaka fa rehefa tsy mankatoa ny teniny ianao dia firavirainy rehetrarehetra ianao ry havana malala dia hoe tsy ny ireo firenena manodidina ny zanak'Israely ihany no tiany Davida ho fantatra fa manan'Andriamanitra ny Israely fa ny Israely ihany koa dia tiany Davida ho tonga saina. Ahoana ozy ny favita amin'ny 70 ary ho fantatry zao fiangonana rehetra zao fa tsy sabatra sy lefona no amin'izay Jehova fa ny Jehova ny ady. Mihevitra foana ny olona raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra kely dia zay dia ny sandro be ihany no heveriny andresy zay ihany ny endrina olombelona zay ihany ny fomba an'izao tontolo zao zany fa Andriamanitra dia tompony ady. Andriamanitra no miady eo amin'ny toeran'ny Israely tsy miasika angeny Israely raha malala ka ny zavatra kendreniny Davida dia mba hahatonga saina ny firenena Israely tsy mila ampitomboana ny fiadiana tsy mila ampitomboana ny miaramila fa ny finoanan'Andriamanitra ny tena mafisina ry hava malala ao amin'ny tompo tantara niseho 10 taona lasa zany 10 taona talohan'i Jesosy Kristy zany fa mbola nitohy zan'Andriamanitra izany asa mpamonjena nataony tamin'ny zanak'Israely tamin'ny Israely zany 10 taona aty aoriana ary tonga tamin'ny faratapony izany satria manan'Andriamanitra koa ny fiangonana kristianina ao amin'ny Korintiana voalohany 2:12 dia antsoina hoe olo-masina izany fiangonana kristianina izany. Ary izany mpifanandrina amin'ny fiangonana kristianina zany dia tsy izy fa ilay antsoin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Luka 5:12 manao hoe ilay fiavin'ny fahatafitohinana amin'ny dieny izy atao hoe lay mpitarika amin'ny ratsy zay izy amin'ny dieny raha atao amin'ny teny tsotra fotsiny dia ny Satana zany naniraka Andriamanitra ny fanandra tamin'ny Satana mbola taranak'i Davida io Jesosy io ilay teny tonga olombelona ka miara-monina tamin'olombelona araka no amin'ny Joany 1:4-10 tahaka ny zavatra niseho tamin'ny andron'i Davida ihany nataon'ny taranak'i Davida niady tamin'ilay Satana lehibe resy ny ratsy rehetra resy ny fahafatesana rehefa nitsangana tamin'ny maty ka velona Jesosy Kristy ny andro alahady ary tsy maty intsony ary zay ny antony atongavanao eto ary raha mifikitra amin'izay ianao matoky fa tsy misy atahoranao amin'ny famakivakiana amin'ny fiainana eto amin'ny tany ity na fahafatesana ara satria efa resin'i Jesosy Kristy ny fahafatesana ary nampanantena izy fa hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fiverenana zay rehetra matoky azy. Coronavirus io mantsy ny lamody feno eran'izao tontolo zao fa i Davida raha niady izy ry hava malala tsy nila ny fitafiany saoly akory izy tsy lietsy tamina izy fa aleo ihany ozy miady amin'ny coronavirus zay omeny tombo anao ray no etiny miady aminy fa ny tompo mampiasa an'iray no fiarovana anao mba hahatonga anao ampiely ny herin'Andriamanitra ka itenen'Andriamanitra manan'Andriamanitra Madagasikara ny malagasy eo dia tsy izy akory fa ilay Andriamanitra nentin'ny missionnaire Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ary mila ho fantatry ny tany rehetra ry hava malala eo amin'ny tantaran'olombelona nge tonga ny zany hoe maty kanefa nitsangana tamaty na ireo silamo raha malala ny fisiny io sangy tonga namatany io ary tsy misy ambonin'io ary resin'io avokoa zay no mahatonga azy miteny hoe laingo ary nany tamin'ny andron'i Jesosy dia niteny Jesosy Kristy ny teny hoe laingo
fa isitra mahita ateorina ary fotoana maro teorina fa Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery, izany no inonao miaraka aminao ianao se tonga eo ambonin'ny sezanao ka aza mangovotra, aza matahotra. Ataovy ny fanompona ny tompo ary ny tokantrano, ataovy ny fanompona ny tompo ary am-piasana, ataovy ny fanompona ny tompo ary amin'ny toerana izay misy ianao amin'ny kafaliana. Ary na inona ny inona fahavalonao eo anoloanao ainy tompo manala niny fahavalo. Aiza rehefa malaza zany no asa tokony atao. Ahoana ny ahafantaran'ny eran-tany rehetra izany Andriamanitra zany. Izany no asan'ny mpampiely vaovao, indrindra am'izao rehefa malala. Androny radio protestanta ny andro any dia za aloha tsy mahalala hoe mbola misy ve ny radio protestanta nanontany mivadika fa ny fantako losa aloha radio protestanta ny FFPM dia miara-miasa amin'ny FFKM izy, manambara ny vaovaon'ny FFKM izy. Rehefa misy fanompompo vavahana amin'ny krismasy, amin'ny Pâques, amin'ny Pentecoste dia alefa amin'ny radio protestanta FFPM. Fa lasa anjany izy io rehefa nanomboka amin'ny coronavirus, nefa ny teo tena ilaina ny radio fampaherezana ny malagasy misaotra n'Andriamanitra nefany fa nomen'ny fitoram-panjakana lalana ny FFKM ampahery sy amelona amin'ny fanantenan'ny malagasy tao amin'ny TVM sy RNM. Saorana zany ka zay no mahazava-dehibe hoe zava-dehibe no mampafantatra ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra izao tontolo zao. Manan'Andriamanitra izao tontolo zao dia tsy izy amporofalepahary azy sy famonjy azy, tsy izy ovarahy Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina. Manan'Andriamanitra mahery sy velona Madagasikara, zay nentin'ireo missionnaire Mariany nidomanda nge tamin'ny coronavirus fa tsy mba taka ny tany États-Unis na tamin'ny Brésil na taiza. Manana Andriamanitra ny fiangonana ny FJKM, ny FJKM eto Ambotately. Mila mahapafantatra zany famonjeny Kristy zany ianao ary mamelona amin'ny fononao zany. Manao an'izany ianao. Ry havana malala, afaka nanatanteraka fanompompo vavahana isan-kalady ny FFKM amin'ny 5 ora arivo noho ny fanarahan'ny filoham-pirenena sy ireo filoham-piangonana hoe mila ampaherezana ny vahoaka malagasy. Ary dia nanatanteraka zany tokoa ny filoham-piangonana sy ny FFKM ray manontolo. Tonga ny TVM maka ny feo sy ny sary efa ho 4 volana zay. Ary tateorina moa dia tsy isy tsony naka amin'ny feo sy sary dia efa hoe andanonareo mitatra. Dia so ihany fa dia nisy olona hita ihany naka amin'ny feo sy ny sary. Reo olona koa nefa ny manao asa soa tsy maintsy isy fiafarany ihany izy ireo. Ary dia rehefa mahita an'ireto namako eto aloha misy an'ireto dia mba mitalao aminareo mba hifanometanana sao mba afaka mba mifanometanana amin'izany amin'ny fampitana izany fombavahany FFKM fanao isan-kalady. Ny olana mantsy raha vao tapaka andria mandeha dia tsisy tsony ny zavatra. Ka dia fotoana zao mba ampitany zany amin'ny ray aman-dreny mpitady ny totoerana aminareo izay manana fanomezam-pahasoavana amin'izany fa ilaina ny fahampahafantarana amin'ny tany rehetra no momba an'io Andriamanitra manjaka eran'izao tontolo zao, eran'ny Afrika, eto Madagasikara rehetra zany ry havana malala. Ry havana, zao ny famarana. Miambena ianareo mitomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitombata mahereza fa manan'Andriamanitra velona sy mahiry ianareo dia Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina ary ho an'izany Andriamanitra rehetra zany ny dera sy ny lazara ny voninahitra efa azy hatrizay sy ankehitriny ary mandrakizay.
Amen. Ivavaka sika rianana ry Andriamanitra rainay arainay amin'ny alalan'i Jesu Kristy misaotranao zay ry Tompo tamin'ny nahafahanay nandreny teninao zay mampatsiahanay fa tena tianao tokoa ny olombelona ary efa naniraka mpanompo maro ianao mba hampahery amelona ny fanantenanay olombelona na dia eo arany fahalenenay na dia eo arany fiovaovan'ny fononay. Tompo lehibe tsy takatry ny saina tokoa ny fitiavanao anay ary efa nataonao nitovendrika aminao zahay satria tena tianao tokoa. Misaotranao ry Tompo fa tonga tamin'ny faratampony ny fanehoanao ny fitiavanao ny izao tontolo zao tamin'ny nanorahanao an'ilay zanako lahatokana dia Jesu Kristy maty kanefa nitsangana tamin'ny maty mba hanehoana ny voninahitra. Tompo Andriamanitra, misaotranao zahay tokoa fa manan'Andriamanitra izao tontolo zao, Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery, ka na dia mahery tahaka n'inona ary ny valana retina dia manana fanantenana zay mahatoky anao zahay fa tsy reny manana teny farany fa ianao ny manana ny teny farany. Ary mivavaka aminao koa zahay satria tsy miafina aminao ny etraketraka zao tontolo zao eto amin'izao fiainana izao. Manjaka tokoa ny heritreritra, manjaka tokoa ny voly, manjaka tokoa ny kolokolo ny zavatra maro isan-karazany. Tompo, misaotranao zay fa mbola tarihanao mivavaka isan-kalahady isan'andro mba hatsiavo, mba ho tafaletrika eo amponay fa efa resinao avokoa reny hery reny. Ary mangataka indrindra ny fitarihanao amin'ny alalan'ny fananao masina mba hahafahanay mijoro vavolombelonanao na inona miseho eo aminay eo anatrianao. Ry Andriamanitra ranay mitondra mbavaka ity firenena izay nametrahanao anay ity izay. Ry Andriamanitra, fantatray fa manana anjara fitio anatrianao izy tamin'ny nametrahany nanorahanao reo misionera maro na hampafantatra anay anao Andriamanitra ray zanak'Arafana masina. Tompo, dia velomin'ny fiangonana, ampaherezony ny fiangonana ny kristianina mba hampihely zany, mba hiainy zany fa izany ny tena vaovao mahafaly entina miatrika izao fiainana sarotra sy manahirana izay vakivakinay kanefa feny fifaliana sy fiadanana zay satria miaraka aminao na dia eo ary zany rehefa miaina sy mankatoa ny teninao zay. Tompo, misaotranao zay no zany teninao zany. Vavaka ho an'ireo mpitondra ny firenena izahay mamindrafo aminy Tompo, dia ny fananao masina zay fa niasa hatramin'izay neny mbola asa amin'izy ireo mba hanova ny hevitra izy ireo ka hatongan'izy ireo atahotra anao fa mandroso ny firenena izay matahotra anao Kristy. Ry Tompo Andriamanitra io apetraka eo ambany fahasoavanao ihany koa ny fiangonana kristianina rehetra eto Madagasikara. Tompo, ianao no ampaheren'izy ireny amin'ny alalan'ny fananao masina mba hanehoan'izy ireny fa miainao anatin'ny fitiavana izay tafaray aminao. Tompo, vavaka aminao zay ho an'ny fiangonana Efizekely zay tsy miafina aminao tokoa fa dia mbola nivoaka-pandresy tato anatin'izao coronavirus zao satria na dia mikatona raha fiangonana ankehitriny dia mbola mitsangana izay mampiombona amin'ny foampananay midera ny voninahitra ao, midera ny fitiavanao. Dia Andriamanitra ranay, misaotranao zay raha afaka mivavaka eto amin'ny Efizekely mambo tantely
mametraka ny mpitandrina amin'ny vatsy ny zanany, ny birao fiangonana, ny mpihevidrara ny mpandray fanasantoariny kristianina rehetra to amin'izao fiangonana zao zay eo ambanin'ny fahasoavana. Ho tompo ampaherezo izy ireo mba hatonga ny fona izy ireo fona velona ka samy ampiseho fa Andriamanitra velona amin'ny asa ho aminy ary hita amin'ny asa rehetra sy ataony sy amin'ny fihetsika rehetra sy ataony zany. Vavaka ho an'ireo mpiray fona aminazy izay miady amin'ny aretina izany, ampaherezo izy ireny tompo, ampitodio any aminao izy ireny naizanaiza ny toerana misy azy, fa enao mandrakariva tompo manana ny tompoteny farany. Vavaka koa izay ho an'ireo mpiray fona aminay izay azo miady saina lalina noho ny asa mandrara isan-karazany ary tsy miafina aminao zany tompo aza vela iravoravo tanana izy ireny fa aoka iaino no mandrakariva sy ankatono teninao, fa ny teninao dia teny misy enana maharitra mandrakizay. Tompo vavaka ao aminao koa izay ho an'ireo zanakay andehanao fanadinana, tompo ampianaro izy ireo mba tsy hitoky amin'ny fahaizany tenany fa mba hitoky aminao Jesosy Kristy, mba ho tariny ny fananao masina ka mba hahatonga azy aiky ihany koa, fa avy aminao ny fahindrana sy ny fahalalana rehetra. Ry Andriamanitra renay, zany ny vavaka sandratra aminao amin'ity alahady ity, fa tsy feno zany sy tsy tanteraka zany raha tsy ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra fahiny manao hoe rainay izay ny alavitra ho amasiny eny anarona tonga eny ny fanjakanao tao eny isikaponao dia tany ny lampo meo anay mianina zaza anay ary raha eokay tahaka ny nameranay izay meriko taminay ary asambolonanay ho amin'ny fakapanay fa manafany amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Eto ampamaranana ny fotoana isika riavana koa andeha isika hitsangana anao ny fanatitra mbola ho famitana ny akany ka ny hira 750 sy 100 no ataontsika ary rehefa vita izany dia miroso ny ray aman-dreny manolotra ny tsodrany. Tanteraka amintsika rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina anareo samy tanteraka. Ka aokarofana avokoa ny fanahinareo sy ny enareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay manjo anareo
sady izy ihany no anifizany. Any petraky sika mifavaka maniny. Eo an'Andriamanitra ririany eny voninahitra dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.